Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama amin'ny hadis marim-pototra manao hoe afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahi al-muharram. Ny fifehezana tsara indrindra ataon'ireo mpino islam tahory amin'ny fifehezany nataon'izy ireo tamin'ny volana ramadan, dia ny fifehezany amin'ny volanan'ny Allah dia ny volana Muharram izay misy antsika ankehitriny. Hita amin'io hadisy io fa tsy misy fifehezana an-tsitrapo na sunna tsara ataon'ny mpino islam aorian'ny volana Ramadan raha tsy ny fifehezany amin'ity volana Muharram izay nomena anarana hoe volana ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ny asa zay ataontsika mandritra n'ity volana Muharram ty dia ampitomboiny Allah 2 avoeny, 3 avoeny, 10 avoeny arakaraky n'izay itiavany azy. Manaraka an'izany dia raha ampitsy fantantsika rehetra fa andro alatsinainy, andro izay iakaran'ireo asa soa makany amin'ny Allah, andro izay nahaterahany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ary andro izay nazahoany mpaminany sallallahu alayhi wa sallama izany afatra masina izany. Noho izany, ho antsika rehetra izay afaka mifehy raha ampitso io, dia aoka izy ife mba azahoany valisoa lehibe ao anatrehany Allah, satria io no fifehezana an-tsitrapo na ny fifehezana sunna izay tiany Allah subhanahu wa ta'ala indrindra aorian'ny volana Ramadany izay nifehezantsika. Ho anao kosa izay manana tambana zay tsy afaka mifehy raha ampitso, dia aoka hanaparitaka betsaka ity video ty any amin'ny hafa, satria raha misy olona nahita n'ity fampatsahivana ty ka nifehy izy raha ampitso, dia ho azonao ihany koa ny valiny izany fifehezana izay nataony izany. Manaraka an'izany repiny islam, ny volana masina Muharram dia anisan'ny volana izay nomena anarana hoe volan'ny Allah subhanahu wa ta'ala, satria ao anatin'izany volana Muharram zany dia misy andro anankiray izay antsoina hoe Ashura. Io no andro pahasoavana, andro zay nanavotany Allah subhanahu wa ta'ala betsaka ireo mpaminany zay mifandimby tety ambony tany. Ka androany alina dia iresadresaka isika mahakasika an'io andro Ashura io sy ny zavatra zay tokony ho ataontsika mandritra ny andro Ashura, ary ny fomba fifehezana izay ataontsika amin'ny andro Ashura. Oviana ny Ashura ary ovianantsika manomboka mifehy, ary ovianantsika mifarana mifehy, ary inona ny asa zay tokony ho ataontsika mandritra an'izany andro Ashura zany. Hoaraintsika androany alina amin'ny 7 ora sasany alina insha Allah, ampita-pitao any amin'ny hafa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.